ho aminao ny nifahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 andininy 12 ka hatramin'ny 9. Asan'ny apôstôly toko 7 andininy 12 ka hatramin'ny 9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary Petera no nahita dia namaly ny vahoaka hoe: ry lehilahy Israely, nahoana ny talanjona amin'izany nareo? Nahoana ny mandinika anay nareo? Toa herinay na fahamasinanay ny nanaovanay azo hafa mandeha? Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitra ny razantsika no nanome voninahitra an' Jesosy mpanompony, izay natolotra rosony lavinareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nokasainy alefa. Fa ianareo nandalay masina sy marina, ary mpamon'olona ny nangatahanareo alefa ho anareo, fa ny tompon'ny aina kosa no novono anareo. Fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, ary vavolombelony izany izahay. Ary ny anarany no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazahoany izao fanasitranana tsara eto imasonareo rehetra izao. Amen. Araka izany ry havana dia ny toriteny izay nataon'ny Petera tao aorianany nanasitranany ilay lehilahy malemy tongotra teo amin'ny vavahadin'ny tempoly. Izany no azontsika mitinana izy ho apahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo izao. Ary famarinana telo ry havana no ndeha ho tsoahantsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe: everinareo fa hery sy fahamasinanay angaha no nahasitrana io malemy io, hoy Petera tamin'ny vahoaka ny banjina azy. Everinareo fa hery sy fahamasinanay angaha no nahasitrana io lehilahy malemy io, hoy Petera tamin'ny vahoaka ny banjina azy. Hitantsika izany amin'ny 12 raha verintsika vakiana dia ozy manao hoe: ary Petera no nahita dia namaly ny vahoaka hoe: ry lehilahy Israely, nahoana ny talanjona amin'izany ianareo? Nahoana no mandinika anay nareo? Toa herinay na fahamasinanay no nanaovanay azo hafa mandeha? Etsika ravana dia mahita tantara mahafinaritra. Petera sy Jaona tamina fotoana anankiray niakatra tao amin'ny tempoly izy, teo kianjan'ny tempoly. Dia eo amin'ny vavahady io misy lehilahy zay malemy. Eo foana mangataka eo foana. Dia nangataka tamin'ny Petera sy Jaona io lehilahy io. Dia hoy zareo hoe: mijerena ozy izy. Tsy manana zavatra omenanao zay ozy izy. Fa izay anananay no omenay anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mitsangatsangana. Dia tafatsangana io lehilahy io. Gaga ny olona nahita hoe: way, ity lehilahy izay hitantsika mangataka eto amin'ny vavahadin'ny tempoly, nitsangana na andeha tonga dia fahagagana niarahana natrika teo zany. Fatapoko fatapiranena teo zany hoe tena nisy fahagagana ny seho teto. Ary dia lasa tany endry Petera sy Jaona daholo ny mason'ny olona, ny banjiny ry zareo, gaga zareo, talanjona ry zareo hoe: fa izy reto, tena olona enjany reto, mahery reto, fa tena olona manana fahamasinana benga reto. Ary azoazondry Petera tsaina ilay izy dia nametrahany fanontaniana hoe: fa anganareo mieritreritra fa herinay na fahamasinanay na tanjakay na nanganana n'io lehilahy io? Sao dia mieritreritra ianareo, sao dia mieritreritra ianareo. Fanontaniana moa no napetraka ry Petera eto. Fa azoazo an-tsaina zany hoe rehefa nandika ilay fomba fijery izay nijerevany vahoaka azy zany ry Petera sy Jaona, dia nihevitra an'izay hoe: fanga reto olo reto mieritreritra hoe herintsika na fahamasinantsika na havitana an'izao zavatra ao. Dia izay no nametrahany an'ilay fanontaniana. Izay no nametrahany an'ilay fanontaniana. Tahaka ny miteny izy zany manao hoe: diso hevitra ianareo, tsy herinay na fahamasinanay no nahazahoana izao fanasitranana izao, na havitana izao fahagagana izao. Tsia, sao dia mieritreritra fa diso hevitra ianareo raha izany no fihevitrareo. Inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Mahafinaritra ry havana ny toetra izay ananandry Petera sy Jaona. Tena hoe tsy izahay, tsy izahay ka, sao dia mieritreritra nareo fa izahay, tsy izahay fa Andriamanitra. Andriamanitra no ambadika izao. Hitantsika moa fa ambarany rehefa avy eo ny valiny hoe Andriamanitra Jesosy Kristy no ambadika izao, fa tsy izahay mihitsy. Ary io dia tokony anarantsika kristianina mihitsy. Na inona asa vitanao, nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny teo amin'izany fiainanao zany. Nangatahanao fiara-miasa tamin'ny tompo ane zany, nentinao ambavaka ane zany, nataonao tamin'ny anaran'i Jesosy ane zany. Ka raha niseho ny voninahitr'Andriamanitra
dia ambarao mazava tsara amin'ny olona mihitsy hoe sao de mihevitra anareo fa ny fahaizako sy ny heriko ary ny fahamasinako ny nahazaoko an'izao tsia raha mpianatra ianao dia ambarao mazava tsara zany fa sao de mieritreritra ny olona ny fahaizanao na ianao no nahazahoanao an'izao fombiazana zay azonao zao tsia raha mpiasa ianao raha mpandraraha ianao ninninona zavatra nataonao ka nahazaonao fombiazana sy fahagagana satria nataonao niaraka tamin'i Jesosy Kristy nataonao tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ambarao mazava tsara amin'ny olona hoe tsy izary avana zany na tonga ampanao salama ilazy azaizahay no mena voninahitra Jehovah fa ny anaranao masina indraindray mety manana zanaka endry isika ary isaorana ny tompo zany na ny vady tahaka izany koa dia tena meteza netry tena ry havana tahaka andry Petera ambarao marimarina mihitsy hoe sao dia izany ho heverinareo fa antoka sy loharano na azahoana an'izany sao dia mieritreritra an'izany nareo fa azavaiko tsara ny sainareo hoe iza no antony fa tsy izahay tsy izahy mihitsy tsy ny fitezanay fa tena Andriamanitra no ambadika izany rehetrarehetra zany ary tao amin'ny olona ry havana hibanjina an' Jesosy fa aza tao amin'ny hibanjina anao mahafinaritra na amin'ny fijoana vavolombelona amin'ny boky mitantara ny tantaran'ny ray aman-dreny mamaneny lava rehefa tonga ny olona manatona azy mitady vola mitady izao mitady tsotso izy manao hoe zany eo sisy tsy manana ninninona omena anareo fa io Jesosy io ambarao aminy zavatra rehetrarehetra zay ilainareo fa azy ny arena sy ny vola rehetra miantora aminy zany hoe tsy izaha fa Jesosy mpanjenina ary eo amin'ny fiangonana matetika misy ny fanasitranana misy ny valim-bavaka zay azo dia lasa le olona ndray no deraina sy ankalazaina ranona ny mahavitan'io ranona ny tena nanao an'io ranona ny tena zao dia lasa miazakazaka makany ny olona ary indraindray aza rehefa manatona mpiandry ny vahoaka an'Andriamanitra dia mifidifidy iza ny masina iza ny matanjaka iza ny mahery kokoa dia lasa izany ny kritera anatonan'ny olona indray mpanompon'Andriamanitra ary raha vao izay ry havana dia ambarako amintsika fa lasa any amin'ilay mpanompon'Andriamanitra zany no mifantoka ny finoantsika ary zany ny ambaran'ny Petera eto tsy herinay na fahamasinanay fa tena herin'Andriamanitra io ry havana fanontaniana mipetraka amikosy aminao ary zany dia izao hoe resy lahatra ve ianao fa ny zavatra rehetra dia tsy noho ny herintsika na ny tanjantsika fa tena hafa mihitsy ilay hery izay miasa ao anatintsika ao ka na fahaizana na talenta na inonina ozy ny iram-panakanto zay rehetra azoko ampiasaina teo voninahitrao satria avy amin'Andriamanitra izy ny loharan'ny zavatra rehetra mitaonanao ary havana mitaonanao mba hay anavaka tsara ilay Andriamanitra izay loharan'ny zavatra rehetra sy isika olombelona izay fitaovana hampiasainy fotsiny ihany amin'ny zavatra rehetra ary angatao ny fanahy masina hampanetry tena atsika fa indraindray rehefa banjibanjin'ny olona dia faly jerijerevany olona sy tety hafa ny olona dia faly sika lasa ohatranao isika indray no tena zavatra atodioany amin'Andriamanitra foana ny mason'ny olona fa aza vela hibanjina anao zany ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe no lavinareo ary natakalinareo jiolahy lay marina sy masina zay ny rahan'Andriamanitra ho Petera tamin'ireo lehilahy Israely ny haino azy no lavinareo ary natakalinareo jiolahy lay marina sy masina zay ny rahan'Andriamanitra ho Petera tamin'ireo lehilahy Israely ny haino azy hitantsika zany amin'ny 7:10 ka hatramin'ny 5:10 etsika ravana dia mahita fa manomboka mamaly Petera manazava izy zany hoe Jesosy Kristy izy ozy no nahazoana zao fanasitrana zao iza moa ty Jesosy Kristy ity manazava izy aloha zany hoe nisy lehilahy ozy zay nirahan'Andriamanitra dia Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba Andriamanitra ndrazantsika io Jesosy mpanompony nomeny voninahitra ny rahany ity fotoana zay nitoriany Petera teny ity anoany amin'ny rovolona taorina ny nahafatesan'i Jesosy io dia mazava ho azy fa zavatra mbola fantatro ny olona tsara mihitsy ny amin'izany Jesosy dia nazavainy Petera tsara hoe Jesosy Kristy ozy izy lay natolotrareo vonoana Pilato zao efa nikasa mihitsy antefa azy fa dia nalefa nareo ihany nefa dia izy lay masina izy lay marina no lavinareo izy no lavinareo dia iza natakalinareo azy Barnabasy lay jiolahy iny indray ny nangatanareo iny ny alefa ho anay io takaliny fa alao io vonoy homboy amin'ny azo fijaliana
fa natsangan'andriamanitra tamin'ny maty izy natsangan'andriamanitra tamin'ny maty izy inona moa no hevitra finosiny zany toriteny ambaran'ny petera izany naseho an'ny petera miariary tamin'nyretolo reto aloha ny fahadisony sy ny fahotany ny tsy mety nataony ao anatin'izao toriteny zao tsy mety ny nataonareo no lavinareo izy nefa izy lay masina sy marina natakalonareo izy natakalonareo jiolahy nefa izy lay masina zay nirahan'andriamanitra monjy atsika naseho an'ny petera miariary ry havana ny fahadisony retolo reto mba hampibebaka azy eo anatrehan'andriamanitra inona ny lesona atsika tsoahana avy amin'izany ny toriteny ry havana dia natao indrindra ampiariary ny mahampanotatsika ka nandraindray mety ho mafy ary zany tahaka izay hitantsika eto manondro le olona ho mpamon'olona mihitsy dia izay ambara satria izay no marina ary asan'ny fanahy masina ane ny manahariary ny fahadisoana ataon'ny olona asan'ny fanahy masina zany ilay mpamonjy sy ilay mpanafaka ve hatramin'izao ry havana mbola lavon'ny olona ane jesosy mbola maro ny zavatra zay atakalon'ny olona azy atakalon'ny olona nyrehako zao fiainana zao izy atakalon'ny olona nyrehako zao fiainana zao ny fanarana azy ka mbola maro be ny olona miteny hoe za aloha te hivavaka fa mbola tena tsy foko le fiainana zao tontolo zao mbola tsy foko le fiainana zao tontolo zao izy fantany tsara fa io ny masina sy marina io la irak'andriamanitra fa mbola tsy fony le fiainana zao tontolo zao angamby ianao mety mpanompon'andriamanitra efa nantsoan'andriamanitra ianao kanefa dia izao ny emotra lasa manakalo an'andriamanitra amin'izao karazan-javatra samihafa zao le asa ndray no lasa nanakalozana an'andriamanitra nefa ny asa valim-bavaka avy amin'andriamanitra ane iny atakalo ny filana tena misy ravana ny olona noho ny amin'ny ofitiavana io dia tsy mampaninina azy mihitsy apetrany ny akanjo-mpanompony mahadiakona azy no mahampiandry azy zaho zay araka amin'nytioty fa tiany tiako ajanony sy lava hatramin'ny antso izay nanolorany tena teo anatrehan'andriamanitra raha isan'izany ianao aza manakalo an'andriamanitra amin'ny jiolahy aza manakalo an'andriamanitra amin'izany fa meteza hibebaka ka hanantona an'andriamanitra hiverina aminy sino azy miantsony olona andriamanitra hifankaty ary maro ny toriteny zay mampianatra antsika mba hifamely sy hifankaty kanefa ny dia zao aleon'ny olona ny ravana ny feoan'ny satana izay miantsoantsy valy faty ao anatiny ao feoan'ny satana zay miantsoantsy valy faty ao anatiny ao zany no anakalozana ny olona ilay feon'ny fahamarinana izay mitona sy miantso azy rehefa ambarany tenin'andriamanitra tsy mety ane ravana io fanompoatsampy io tsy akasitrahan'andriamanitra ane io tsy sitrak'andriamanitra ane io dia ahoana ny avalin'ny olona fomba nay tsy harinay ozy io nefa nahazatra anay hatramin'izay atakalon'ny olona ny razany sy ny fomba ny ane ravan'i jesosy kristy atakalon'ny olona n'izany ka zao ny tenin'ny razanay fa ahoana kosa ho ny tenin'i jesosy iza am'ireo ny mavesa-danja aminao atakalonao ny tenin'ny razanao ve ny tenin'i jesosy kristy amin'izao fotoan'izao ry havana na dia aty ampitan-dranomasina ary mampalelo ny zavatra mitranga vo tsy ela ny tavaresaka tamina mpitsabo anankiray miakatra be mihitsy ozy izy ny filana consultation amina fanatonana psikiatra ny anay ozy izy zao ny toeram-pitsabonay dia ampany faina mihitsy rehefa weekend hatramin'ny alahady ao amin'ireny dokotera psikiatra satria anaovany zareo consultation fa be dia be mihitsy ny olona no manatona an'ireny satria nahoana miraparapa ny olona tsy hitantsony zay alefa mitady fampahirezana izy ny fivavahana efa nailika efa nisorona jesosy kristy dia natakalo laicité hoe tsy mivavaka sika tsy mahita intsony le hery sy farakagana zay ataon'andriamanitra satria natakalo zavatra filozofia ny fivavahana kristiana ny fantaniana apetraka amikosy aminao dia izao anisan'izay mandahy sy manakalo an' jesosy amin'ny zavatra hafa venao mitaonanao ariavana amin'tian'io ty hiverina tanteraka amin'i jesosy kristy aza misy asianao maka nytoeran'i jesosy zany fa izy ihany ilay marina izy ilay masina izy ilay nirahan'andriamanitra izy ilay men'andriamanitra voninahitra natsangany tamin'ny maty izy ilay mpamonjy ny fiainanao izy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana raiso izy fa aza takalo zavatra hafa zany fa mbola miandry ianao izy ary mbola tianao ny fahamarinana farany zay hitantsika toy izao hoe ny finoana ny anaran'i jesosy no nahazony lehilahy malemy io fanasitranana hoy petera tamin'ny vahoaka ny finoana
ny anaran' jesosy no nahazony io lehilahy io fanasitranana hoy petera tamin'ny vahoaka. Hitantsika izany amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo. Ary ny anarany no nahampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazahoany izao fanasitranana tsara eto masonareo rehetra izao. Etsika ravana dia mahita fa zay zany ny valin'le fanontaniana. Tsy izahay fa Jesosy ny finoana ny anarany. Ary zay mihitsy ny nahatonga ny zareo rehefa nanangana lehilahy ozy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ozy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ozy avy any Nazareta, mitsangatsangana de nitsangana de nitsangana. Naseho andro Petera miariary zany fa rehefa misy fahefana sy hery ny anaran'i Jesosy Kristy io, ka rehefa nambara sy nitononona tamin'ny anarany de nitsangana ity lehilahy. Fantatrareo ozy izy, fantatrareo, ary hitanareo, fantatrareo io lehilahy io fa de ny finoana ny anaran'i Jesosy no nahavitana izao fahagagana lehibe izao. Inona ry havana no lesona azotsika tsoahana avy amin'izany? Mahery ny ravana io anaran'i Jesosy io mahery io anaran'i Jesosy io. Ary tsy zakany devoly mihitsy io, tsy zakany mihitsy io, satria nahoana anarana misy hery io, anarana misy fahefana, izany anaran'i Jesosy Kristy izany. Misasany maizina avy eo amin'ny fiainanao, didio amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Indraindray eo anatin'ny tokantrano tena misy fanahy mialokaloka mihitsy, mampikorotana sy maasa, mahatonga fahasimbana sy fahavelezan-javatra sy didio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana. Manana finoana ny anaran'i Jesosy Kristy fa vitany zany hatramin'ny aretina. Azotsika tononona mihitsy ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, anononako fanasitranana ho anao amin'izao aretina izao. Misy hery manangana hatrany anatin'ny taolana sy ny diditra rehetrany ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha maharary ianao amin'izao fotoan'izao maheno ambony fandrinan'ny hôpitaly eo, mety efa tena tsisy hevitra intsony, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitsangana ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sitrany ianao. Raha mino an'izany ianao dia ho tanteran'Andriamanitra aminao zany. Manaiky an'io anaran'i Jesosy idolana ny zavaboary rehetrarehetra. Ary zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra, na ny an-danitra na ety ambonin'ny tany, na ny any ambanin'ny tany, hatramin'ny any ambanin'ny tany any, manaiky ny anaran'i Jesosy Kristy daholo. Indraindray manko mety misy olona tena manahirana antsika mihitsy, iresaka aminy na hanantona azy, manatona azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa ny anaran'i Jesosy Kristy afaka ampiova hevitra azy. Ary zany ny ambaran'ny fampirisihana ataon'ry Paoly, ninona ozy izy ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany ozy izy. Zany hoe raha miasa ianareo ataovy amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy nanomboana n'ity asa ity. Raha miteny ianareo misy fananarana zao dia ambarandry Paoly zany mananatra reo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zay ozy rahala. Zany hoe na fananarana na inona ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hisy fahefana sy hery. Ary zany no mahatonga antsika mivavaka te raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo Jesosy, le anaran'i Jesosy no entina mangataka, dia ho hitanareo izy, ho hitanareo fa ho azonareo zany. Satria nahoana io anaran'i Jesosy ny ravana zavatra anarana lehibe ane zany. Indraindray ianao misy olona mangataka zavatra dia ozy pastera, dia manome le olona satria ozy pastera, ka ny anaran'ny pastera azahoana zavatra maika fa ny anaran'i Jesosy Kristy. Zao anefa ravana tsara ihany ny asiana zao fanamariana zao hoe tandremo fa ny dikan'io dia hoe Jesosy zany no asiana manao an'le asa. Raha ohatra ianao zany ka miteny dia Jesosy zany no asianao miteny an'le teny, ny dikany amin'ny anaran'i Jesosy dia izao, Jesosy zany no asianao miteny an'le teny. Raha hoe amin'ny anaran'i Jesosy nan'ity asa ity, Jesosy zany no asiana manao le asa. Ka tandremo mba tsy ho asiantsika manao zavatra zay tsy tiany Jesosy, na asiantsika miteny zavatra zay tsy tiany ho tenenina sy tsy tiany ho lazaina izy. Anatin'ny vavaka zay ataontsika zao le hoe angatany amin'ny anaran'i Jesosy zany, asianao soniavin'i Jesosy ane zany le vavaka zay ataonao ka tandremo so asiantsika manao soni taratasim-bavaka zay filahtsika fotsiny ny ao anatin'le izy. Ianao hoe angataka hoe tompo iny fahavaloko iny, mpiteo iny, ravao iny, dia Jesosy no asianao manasoniany zany, tsy sitrapona ane zany. Fa taro tsara ry havana ny sitrapon'Andriamanitra, dia ataovy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny vavaka zay ataontsika. Ataovy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny vavaka zay ataontsika, satria ho asitsika ho soniavin'i Jesosy Kristy io rehefa avy eo.
ary ny zavatra hitra zay ho tenenitsika sy ny asa zay ataontsika koa dia ataovy mifanaraka tsara amin'ny sitrapony Jesosy Kristy mba tsy hampiteniteny foana an' Jesosy Kristy isika, mba tsy hampiteniteny foana azy sika. Ka mila fitandremana ry havana ny fampiasana n'io anarana io fa tsy hampiasampiasana amin'ny zavatra tsy misy dikany fa tandremo tsara, satria anarana misy fahagagana, misy fahefana, izany anaran' Jesosy Kristy izany raha ampiasaina amin'ny finoana, raha ampiasaina amin'ny finoana. Ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao, mino ny herin'ny anaran'i Jesosy ve ianao? Nitaonanao ary havana, ampiasao ny anaran'i Jesosy, ampiasao dia ho hitanao ny voninahiny. Manana finoana fa tahaka ny nananganana io malemy io, anangananao zavatra be dehibe zay malemy amin'ny fiainanao koa raha ampiasainao ny anaran'i Jesosy. Dia ampiasao amin'ny finoana, angatao mihitsy ny fanahy masina ampitoetra n'io finoana anatintsika io dia ilay finoana ny anarany. Raha fitinina zay rehetra nambara teo zany dia izao, voalohany hitantsika teo hoe heverinareo fa hery sy fahamasinanay anga no nahasitrana n'io lehilahy malemy io ho Petera tamin'ny vahoaka ny banjina azy. Zany mihitsy ry havana, aza vao tsara ny sain'ny olona fa sao dia heverin'ny olona fa ianao ndray no tena zavatra, na ianao ny loharanony zavatra rehetra, na ianao ny nahavitanany zao zavatra rehetrarehetra zao. Aza vao tsara ny sainy fa tsy ianao, tsy ianao, tsy ianao zany fa Jesosy Kristy. Ny faharoa dia izao, no lavinareo ary natakalinareo jiolahy lay marina sy masina zay nirahan'Andriamanitra ho Petera tamin'ireo lehilahy Israely ny aino azy. Tandremo hoe aza manakalo an' Jesosy Kristy amin'ny zavatra hafa ry havana. Tandremo fa misy fihetsika indraindray, misy fiteny indraindray izay andavantsika azy. Miantsoantso anisy Satany, miantsoantso antsika ho amin'ny karazam-pahotana sy faharatsiana samihafa izy. Aza mandà an' Jesosy Kristy. Ry mpanota aza mandà, Jesosy ny miantso ka miova, manatona azy zao fa izy tahamonjy ianao. Ary ny farany dia hitantsika teo hoe ny finoana ny anaran'i Jesosy no nahazon'io lehilahy malemy io fanasitranana hoy Petera tamin'ny vahoaka. Ny finoana ny anaran'i Jesosy ry havana, Jesosy tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mbola azonao ampiasaina ny anarany dia ho hitanao fa handositra Satana. Ho resy izy satria lehibe izy ao anatintsika noho izy ao amin'izao tontolo izao, ary ny fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Amen.